Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika ny ho aminareo rehetra izay mahita an'ity vidéo ity. Marobe ianareo no nanao fanasana ho anahy, nisy niditra tany anaty MP, nisy tany anaty commentaire ary nisy ihany koa nanao vidéo vatana mihitsy hoe mba hanao débat aminahy tompon'ny page fandalinam-pinoana ka ireny nanao vidéo manokana fanasana na ireny ngambany ny hitondrako fanazavana sy valiteny atao anatin'ity vidéo ity. Satria nisy tsipino tao dia nisy musulman ihany koa ary koto dia mbola nangataka indray mba hanao débat fandroany aminahy indray zany ka ovaliako ngamba ny loha ireo anankiroa voalohany dia ao amin'ny farany za mitondra valiteny ho an'ny zokoto zany. Ka ina mahora ofisialy moa zany no anaran'izay olona nanao vidéo manokana izay nangataka nanao fanasana mba hanao débat aminahy zany. Olona mitovitovy amin'ny koto ihany izy fa araka ny lazainy fotsiny dia manaiky izy fa tena nisy i Jesosy Kristy fa zao aloha zany ny valiteny tsara omena voalohany indrindra zany. Le izy kosa ry zareo marina zany fa tena hoe tiako manao débat satria araka ny lazaiko foana hoe occasion anankiray io hitoriko ny fahamarinana fa tsy hoe zay rehetra mangataka na manao vidéo kosa hoe hanao débat amina dia hoe ekeko daholo. Ny ekiko manao débat amiko zaraiko ao anatin'ny Facebook dia ireo olona hitako fa manana argument matanjaka ihany zay ihany zany nanaovako débat ao anatin'ny Facebook. Mety teny ianao hoe maninona ary ianao nanao débat tamin'ny koto nefa koto tsy nanana argument akory, reny nge zavatra tsy nieritreretiny na za koa ary nieritreritra hoe tena manana argument matanjaka izy nefany reny moa zavatra hitantsika tao dia tsy hamezatsiny anazy moa zany rehetra izany fa reny zany lesony reny tsy manao débat tsony za amin'olona tsy manana argument zany. Fa raha hoe misisika moa ianao tena tianao débat mafy aminahy dia za ihany koa mizara fandalinam-pinoana ihany koa za ao anatin'ny compte TikTok zany. Matetika isaka sabotsy na alahady za amin'ny 7 ora na amin'ny 6 orana Madagasikara alina zany io dia manao live TikTok za afaka miakatra ny olona rehetra dia afaka mifampiresaka tsika ao zany jerevana ny nivoanao hoe mety anaovana débat vo ianao dia ao ianao afaka miresaka aminao zany za mekara zany ao amin'ny live TikTok nareo zay tia resaka aminao hoe efa nakalevitra nanao débat fa any zany afaka manao fa anaty Facebook tsy manao débat za amin'ny olona tsy manana argument. Ny nanao vidéo faharoa indray izay nangataka mba hanao débat aminahy dia olona musulman indray izy Amada Zanak Diego zay ngamba ny anarany raha tsy diso dia izy zany anaporofo aminahy hono izy hanao débat fa i Jesosy Kristy dia tsy Andriamanitra zany araka finoana musulman fa mpaminahy fotsiny ihany. Dia zao indray izy rahalahy Amada Zanak Diego marobe ihany koa ireo musulman te hanao débat aminahy ihany koa ny tany anaty commentaire moa zany no nahitana an'izay fa zao ngamba ny hevitra hitako tena mety satria tsy tiako manko le hoe vita indray ny débat zay ataontsika dia misy musulman hafa indray tonga fa indray hoe alô za nanao débat aminao fa za no mahay mandresa lahatra anao bebe kokoa na ohatran'izay fa zao ngamba ny hitako mety aleo aloha mifanaraka tsara mihitsy zany nareo samy mpino musulman dia mandeha fasa zany nareo solotena anankiray hoe iza mitsika ny tena manana argument matanjaka fa hanao débat amin'ny faniry Stéphane Dadozy dia amin'izay zany nareo rehefa mandefa amin'izay hoe ito zany ny solotenanay hanao débat aminao makasika ny Mahandriamanitra na tsy an'i Jesosy Kristy zany dia amin'izay zay solotenanareo manana argument matanjaka zay zany no manao débat aminahy amin'izay fotoana izay. Ny nanao vidéo fahatelo zay nangataka mba hanao débat aminahy indray dia fatakontsika rehetra tsara izy zokoto zay voavy nanao débat aminahy tamin'ny herinandro lasa teo dia mangataka indray zany izy hoe mba hanao débat fandroany indray. Dia zao moa ny zavatra nylazainy hoe hanao débat tsika fa tsy mampiasa source, tsy mampiasa document, tsy mampiasa Google sy inona koa izy teo ChatGPT ary tsy haiko inona avy no nitany sainy teo zokoto tsy haiko na hoe tena sérieux ve ianao ve olona intelligent be ohatran'io ve ianao dia ahoana ny tenenanao ny zavatra ohatr' zany ao anatin'ny débat zavatra tena mifanohitra mihitsy ao anatin'ny débat mihitsy ny tena ilaina ny source zokoto anaporofona ny zavatra lazainao mba tsy hanaovana affirmation gratuite izany hoe tianao atongavana zany itsika sy anao hanao débat dia samy hanao affirmation gratuite zany na ny andanina na ny ankilany tena tsy fomba fiteniko ty fa ianao mipilazany ty matetika fa ozy ianao zay hoe tena débile be zany fa azavaiko aminao le izy raha tsy azonao le débat tonga ery zokoto dia tahaka zao hoe argument contre argument ianao zany manapirofo ny zavatra lazainao za ihany koa manapirofo ny zavatra lazaiko
dia atao inona le source anaporofona amin'ny fahamarinany zavatra lazainao hoe tsy mamorona ianao na mandainga fa tena misy source analoha rano nangalanao anazy sa anaporofonao ny fahamarinany zavatra lazainao. Ohatra ny affirme zao za hoe tena nisy Jesosy Kristy fa tsy anganonao fironona fotsiny dia tena nisy source historientsy kristianina nanamarina sy nilaza ny fahamarinany zany zavatra lazaiko zany. Ohatra ny affirme anao hoe ny Vatican nanampy ny Hitler tao anatin'ny famonoana Jesosy marobe dia za kosa milaza mifanohatra an'izay diso zay fa ny Vatican arany nanampy an'ireo Jesosy marobe mba hatrotratran'izay famonoana izay dia iza zany milaza marina hijerevana ny fahamarinana dia ianao tokony manome miporofo-kevitra araka izay zavatra lazainao za ihany koa manome ny porofo-kevitra dia izay nilaina an'le source zay anamarinana sy anaporofona hoe iza no milaza marina ao anatin'izay hevitra anankiroa tsy mitovy zay nilaina an'le source zay zokoto fa raha ireo zavatra namparitaka ny olona tahaka ny hoe resy koto hoe midona ampoto koto hoe natao tsako koto hoe raha ireny manahirana anao sy tsy zakanao ka mahatonga anao malahelo dia afaka tonga ele izy koa hoe ao raha fa tsy resy ianao ao raha fa tsy midona ampoto ianao tsy maninona nge zany raha amina aloha tsy hoe ianao resina hoe ianao ohatra zany mahafaly anaty zany mihitsy fa ilay nahafahako nitoro ny fahamarinana tamin'ireo olona izay nanaraka n'iny débat iny ihany. Dia ho koa ianao hoe zany nijery document tao anatin'ilay débat izay nataontsika eny tena nijery document mihitsy za fa ChatGPT araka ny heveranao anazy fa document efa nomaniko mialoha mba hanaporofoko ny fahamarinany zavatra lazaiko satria za tsy tia manao affirmation gratuite tahaka ny fanoanao fa tena omeko porofo ianao anamarinako sy anaporofoko hoe marina ny zavatra lazaiko ary na ianao arany tsy hitanao zay nanoherana anazy fa lozanao namadika sy isaky ny mety ka ho valin'ny fangatahanao hoe andao averina ilay débat andao anao débat fandroany efa miporofoko tao anatin'iny débat izay nataontsika iny ny tsy fahatahorako manao débat efa miporofoko tao anatin'iny débat izay nataontsika iny ny fahamarinan'ny fisian'i Jesosy Kristy sy ny fahamarinan'ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ireo argument vitsivitsy izay meko anao argument vitsivitsy reny fa mbola betsaka ny akoatran'ireny ka raha reny tsy sovalinao ahoana na maninao amin'ny argument sisa ka inona avy moa zany argument narosiko tamin'iny débat iny ka izay mbola tsy voavalinao hatramin'izao tsara marihana mivaliny andrasana aminao dia nitondranao porofo mahadiso an'ireny zavatra nylazaiko reny fa tsy mamoaka video zavatra tsisy dikany ianao any hoe tsy manaporofo ny aninona koa ny video avoakanao fa porofo mahadiso an'ireny zavatra izay nylazaiko reny raha fitinina lisy dia reto avy voalohany indrindra ny sujet-ntsika tamin'iny mahakasika an'i Jesosy Kristy sy finoana kristianina nitondra argument za nanaporofo taminao fa tena nisy Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny voalohany ireo historien izay samy ny tantara daholo ny fisian'i Jesosy Kristy ary historien karazany samy hafa ny tany saiko aminao ary historien tsy kristianina ihany koa fa tena hoe nanenjika ny kristianina rany zay zany ny argumentko voalohany porofo fa diso ny zavatra lazain'ireo historien ireo raha maly anahy ianao fa roa manarakaraka an'izay na porofoko fa tena nisy Jesosy Kristy dia ilay linceul de Turin izay tsomahanao fotsiny hoe alao any zany le video iny mbola ao afaka averinao jerevana le video dia porofo mahadiso an'ilay linceul de Turin naika hiteny kelana mahakasika an'ilay carbone 14 nefa tsy nitohizanao le satria tonga dia niteneniko hoe oeto miporofonao fa porofoko aminao mahadiso an'iny vérification tamin'iny carbone 14 iny fa tsy nitohizanao moa le izy iny carbone 14 raha iny ateheranao dia efa miporofon'ny scientifique tatyarina fa tsy mitombona ilay fanadiadiana natao tamin'ny carbone 14 reo argument anankiroa reo noentiko nilazana sy nanaporofona fa tena nisy i Jesosy Kristy izay nonony kristiana satria tao anatin'le linceul de Turin moa ho an'izay tsy malala dia misy ny sarin'i Jesosy Kristy izay sary tsy nataon'ny tanan'olombelona mihitsy araka ny recherche fanadiadiana nataon'ireo olona manampahaizana zany. Dia ny argument fahatelo izay nilazaiko dia noentiko nanaporofona indray mifahamarinan'ny finoana kristianina satria ozy izy za hoe ilay Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao mihitsy tsy zokoto nanaporofo nanamarina ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ireo mirakla izay efa miverifen'ny manampahaizana zany ka raha ohatra ianao anohatra dia hoety miporofo-kevitra anao mahadiso an'ireny mirakla izay mitsanga tao amin'ny eglizy katolika
ireny nytany za ohatra amin'ny fisehoana tany amin'ny Fatima izay namoaka vidéo anao zay vidéo tsy manapirofo ny ninona koa fa jerevako le izy avy eo miracle eucharistique tany l'anciano porofo madiso le miracle iny zay afaka vérifier rehetra hatramin'izao fa mbola ao le izy. Ianao olona manam-bola be maninona anao raha mba mandeha kely makany mivérifie raha diso ny zavatra lazaiko ka raha nohatra ianao porofo madiso an'ireo argument izay noentiko ireo fa vidéo amin'ny YouTube zay tsy manapirofo ny ninona noentinao triny ve zavatra tsy misy dika inge reny. Ary efa ny raha rehetra nahita tao anatin'iny débat izay nataontsika iny ny tsy fanananao argument fa affirmation gratuite ny tena betsaka izay nataonao tao dia ararotika eto ihany koa famaliana n'ilay zavatra lazaina hoe tsy mahalala ny tantaran'i Madagasikara za mahakasika an'ilay fanjanahantany zokoto kosa mbola ao ange ilay vidéo avereny jerevana ny zavatra lazaiko ny fanazavana noentiko tany amin'ny faraparan'ilay débat fanazavaiko sy miporofoko aminao amin'ny Cyprien ny tantaran'i Madagasikara ary efa niporofoko taminao niaraka tamin'ny source fa tsy missionnaire katolika velively na ny tonga ny fanjanahantany tao Madagasikara fa ny colon français ary hafa missionnaire katolika ary hafa ny colon français zay tsy tokony afangaro eo. Ka ianao ve olona intelligent be io dia ahoana raha tsy ahaizanao manavaka an'izany ka ny hoe amerina débat aminao fandroany ve tena mety ho impossible aloha zany mety tsy izy tso zany zokoto fa tena miala tsiny indrindra fa raha manana fotoana ianao maninona raha reny argument vitsivitsy zay narosiko reny nanaovana recherche sy dinihana raha diso araka ny fiheveranao anazy na marina araka ny lazaiko dia eo ianao mahita anazy satria izay rehetra tena nikaroka manko fa tsy mainy anohatra betement fotsiny dia toja an'izany fahamarinan'izany avokoa ka ny any andrasako zany zao na ny débat manaraka mety ho ataoko dia ny amin'ireo rahalahy musulman ary tsy hoe musulman rehetra ihany koa fa zay tena hitako fa manana argument matanjaka ihany nanaovako an'izay débat indray mandeha zay dia amin'ny fotoana io indray no occasion anankiray io anaporofoko fa tena i Jesosy Kristy dia tena ilay Andriamanitra tonga nofo ka miandry ny solotenan'ireo musulman zany za amin'izay débat manaraka izay indray.